Ry havana, ho ampitomboina ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa. Andeha hiaraka hiombona amin'ny vavaka isika. Ry Tompo Rainay any an-danitra indre ny hafalianay. Amin'izao fiandohan'ny herinandro vaovao omenao izao. Misaotra fa ianao no loharan'ny fitahiana sy ny fahasoavana rehetra. Ianao no manome tombonandro-pahavelomana ary mino izay Tompo fa amin'ity herinandro ity dia mbola hanao zava-tsoa sy zava-mahagaga eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Isam-batan'olona sy isam-pianakaviana ianao. Irina isangatahany amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Misaotra ny Tompo isika fa afaka niaraka ny vavaka omaly ry havana ary afaka niara-mifaly ho voninahitry Jesosy Kristy. Ao anatin'ny lohahevitra hoe an'ny Tompo ny fahefana dia andeha ry havana hoentiko any Egipta ianao satria rehefa nandinika ny fahefan'Andriamanitra aho dia lasa tany amin'ny fiainan'ny zanak'Israely tany Egipta ny saiko. Indrindra fa teo amin'ireo loza folo. Izany dia hita ao amin'ny Eksodosy toko fahaenina, andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny toko faharoa ambin'ny folo. Tsy ho tany saiko eto aminao eto ireo atao hoe loza folo ireo fa angamba ny loza voalohany ihany ny rano teo Nely lasa raka dia maty avokoa ny hazan-drano rehetra, ary ny loza fahafolo sady farany koa dia ny fahafatesan'ny lamatoa tao Egipta. Ireto efatra reto no heverinay farafahakeliny azo tsoahana ry havana avy amin'izany fahefan'Andriamanitra izany. Voalohany, ny hamafy ny fon'ny Farao no nahatonga an'Andriamanitra hanao loza folo. Faharoa, ny fahefan'Andriamanitra dia hampihariny rehefa mijaly ny vahoakany. Te hanafaka ny olona ny Tompo satria tiany ny vahoakany ary tiany hanana fotoana hanompoana azy. Fahatelo, voafetra ny fahefan'ny olombelona. Ary fahaefatra, tsy misy maharesy na mahatohitra ny fahefan'Andriamanitra. Ary tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy anie izany, ka na ny fahafatesana aza dia tsy nanam-pahefana taminy. Marina fa maty telo andro ny Tompo kanefa dia nitsangana tamin'ny maty izy ary dia tsy maty intsony ny Tompo fa eo ankavanana indray izy amin'izao androntsika izao. Noho izany ry havako dia tena azontsika hitokiana, azontsika hianteherana ny fahefan'i Jesosy Kristy fa aza mitoky amin'ny fahefana misy eto an-tany. Ary izay no mba hanopazana teny ho an'izay mba nahazo fahefana eto amin'ity tany ity hoe aoka tsy hirehirehiny amin'izany izy fa voafetra izany ary mandalo ihany. Noho izany ry havana dia engany isika rehetra dia mba hanana finoana sy fanantenana ary indrindra amin'izao herinandro manomboka izao dia tena hiainantsika izany fahefan'i Jesosy Kristy izany ka tsisy haninona antsika amin'izao herinandro vaovao izao sy mandritra ny androm-piainana rehetra. Amin'ity herinandro ity dia mirary izay mba ho herinandro feno fitahiana sy fiadanana ao amin'i Jesosy Kristy ho anao ity herinandro ity ry havako. Amen. Andeha hivavaka isika. Ry Tompo Rainay any an-danitra apetraka eo am-pelantananao indray ny fiainanay tsirairay avy hamakivaky ity herinandro ity. Mba ho anjakanao ka tsy hanana ratsy fahefana na dia kely aza. Izay rehetra kasainay atao rehetra na fianarana na fanadinana na asa na lalakale na inona mba fanirianay ho tanterahana amin'ity herinandro ity dia angatahanay amin'ny anaran'i Jesoa mba ho tanteraka izay araka ny sitraponao. Dia izany no tonom-bavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.